ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv. Vous présente Nivava. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Nahitana tranga fampiasana diplôma osika ny teo anivon'ny sampam-pianarana UGS eny anivon'ny université n'Antananarivo. Taorian'ny fangatahana fanamariana diplôma na ny demande d'authentification avy amina sampan-draharaha iray no nahatratrarana izany. Toy ny fitakiana ny vola tontosain'ireo orinasa mpanao lalana. Omaly niona tamin'ny filohan'ny repoblika izy ireo. Raha toa tsy mbola fantatra ny akony fiaonana, manantena ny famahana ny olana sy ny fanefana ny volan'izy ireo. Ireo orinasa tsy mbola nisitraka ny volany efa orotona izay. Manantsy andoavan'ny fanjakana ny latsakemboka eny anivon'ny KNAPS ho an'ireo mpiasa mandray karama farany ambany ny fivondrona ny rotaletsekoly. Ifototra amin'ny mpampiasa izany aoriana ka hitakin'izy ireo ny mangarahara amin'ny fomba fandrotsahan'ny fanjakana ny vola. Nahitana fiakarany manodidina ny arivo ariary avokoa ny vidin'ny legioma eto Andrenivohitra. Tao anatin'ny iray volana hoy ireo mpivarotra androany. Anton'izany ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny vidin'ireo kojakoja entina mamokatra. Any RD Congo, mitaky ny alana mpitondra teny ny firenena mikambana mamita iraka any an-toerana. Ny fitondram-panjakana Congolais tao anatin'ny herinandro 730 ireo mpanao fihetsiketsehana namony Ainy izay mitaky ny fialana ireo miaramila amin'ny satroka manga any an-toerana. Ny antsy prian'izay. Izay ny lohatenim-baovao migadona ny amin'ny valora finaritra tongo-kilasy tombo-vavy tonga soa ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao ary amin'ny mpanajana-trano no anasako anao anarak' izany hatramin'ny farany isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Nahitana tranga fampiasana diplôma osika ny teo anivon'ny sampam-pianarana UGS teny anivon'ny université n'Antananarivo. Taorian'ny fangatahana fanamarinana diplôma na ny demande d'authentification avy amina sampan-draharaha iray no nahatratrarana ny diplôma osika. Namafisiny teo anivon'ny fakulté ny UGS tamin'ity androany ity fa ilaina ny fanamariana ny diplôma ialana amin'izay karazana osika samy avy izay fity nokolona. Niparitaka tao amin'ny tambazotra ny serasera ny tranga fampiasana diplôma osika izay navoakan'ny sampam-pianarana UGS. Raha ny fanazavana, tao anatin'ny fangatahana fanamariana diplôma na ny demande d'authentification no nahatratrarana ity tranga osika ity. Misy foana ny fanaramaso atao contrôle d'authentification izay moa ny ohatrany hoe ny avy amin'ny ministère izany hoe rehefa mivoaka eto izany ny mpianatra raha miditra miasa amin'ny ministère ianao mety efa miditra miasa fa misy contrôle ohatrany hoe en cours zany mandeha ataondrareo dia mahazo andreny foana zany zay ka rehefa misy ny atao hoe faux diplôme dia tsy maintsy manao signalement zany zay makany amin'ilay organisme ministère na metoky en cours nasa nanao an'ilay fangatahana. Raha ny fanazavana, antony roa no ampiasain'ny olona ireo diplôma osika, ny fametrahana antonta taratasy ho mpiasam-panjakana ary ny fangatahana asany amin'ireo sampan-draharaha iraisam-pirenena. Manentana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ireo orinasa trano ny sojabe ny fakulté ny UGS mba hangataka ny demande d'authentification ialana amin'ireo mpanao osika. Miainga amin'ilay contrôle de demande d'authentification zany ny ahafahana mahita azy ihany koa satria tsy afaka ho araka ao daholo izy avy daholo moa zany ohatra mitondra diplôma any amin'izay alehany rehetrarehetra any dia izay mahatsara ny hoe mitsara foana azy zany manao ilay demande d'authentification mba ahafahana mahita an'izay zavatra mety tsy manana zay.
Nanomboka tamin'ny taona 2000 napetraka ny diplôme sécurisé izay fanaraha-maso mikasika ireo diplôma mpanjakana eny anivon'ny Université Antananarivo. Ity farany izay tsy afahina manao osika eny amin'ireo sehatra maro samihafa. Toy ny rarana hafatesana olona maro tany Ambolitarakely Ankazobe kosa indray atao azalambo iarisina Randrina Soa Elize Jiolara inday ny lehibe ndao nanafika sy nandoro velona ka nafaty ireo olona 3 tao be lavabary fokotany Anosikely commune Ambatomanoana distrika Ankazobe ny finenany farany ireto toerana 3 zoro manaraka ireto mazana ny fandalovany sy ny distrika mifanilana Zozorobe Ambohidratrimo ary Ankazobe raha ny filazana nataony mpitandro ny filaminana Atrandry Mirana Clara. Ankoatran'ilay Jiolay Rainday ny Yarisy, karoina ihany koa i Randrianarsoa Emile sy Randrianarsoa Done, rahalahy ny Yarisy, izay voalaza fa nandray anjara tamin'ny famonoan'olona tao Ambolitarakely. Izy roa lahy ireto izay voatsela akory no nivoaka ny fonjana tamora. Etsy ankilany, namoy ny aino omaly i Ranay Voarilala Fanomezantsoa Jeremy, iray amin'ireo olona 4 manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitalin'ny Ankazobe. Izy ireo izay anisan'ireo mponina tao amin'ny trano nodoran'ireo Jiolay. 7 araka izany ireo namoy ainy tao Ambolitarakely, ka ny 1 maty teo an-tanàna ny andron'ny fanafihana. Ny iray kosa namoy ainy teny amin'ny hôpitaly ary miampy ity farany izay maty omaly teny amin'ny hôpitalin'ny Ankazobe. Fa manoloan'iny famonoan'olona mahatsiravina ny tranga tao Ambolitarakely Ankazobe anjoma 7 Jolay 2022 lasa teo iny namoaka fanambarana ny antoko malagasy miara-miainga ary manameloka ny herisetra sy fihetsika feno ababiny izay namoizana ain'olona maro maneho fiara-miory amin'ny fianakavian'ny maty rehetra ary mitondra ny teny fampiononana avy amin'Janahary ho an'ny mponina rehetra ao Ambolitarakely ihany koa ny antoko mirary fasitranana aingana ho an'ireo izay mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly mampirisika sy mankahery ireo mpitandro ny filaminana sy fokon'olona izay manatanteraka ny asany amin'ny fikarohana sy fisamborana ireo navandoza indrindra ireo adonikotrika izay manasa ny fitsarana ampiatra mpamarinana ny lalàna mifanandrify amin'ny heloka vitan'ireo rehetra tafiditra tamin'ity raharaha ity ihany koa ny antoko ahafahana mameriny indray ny fatokisany olom-pirenena malagasy ny fitsarana sy ahafahana miady amin'tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanandray fepetra amin'ny fametrahana ny fenitra iraisam-pirenena ISO 37001 sy ny ISO 27001 teo anivon'ny samifina ahafahana manohy ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiroroana anovan'ny paikady napetraka ny fisian'ity fenitra vaovao ity izay iarahana miasa amin'ny Bureau des normes de Madagascar. Henri Florian. Raha nitatitra isan-taona tsy mitsaha mitombo ny famotsim-bola ahina vonisy araka ny tatitra ataony samifina na ny sampandraharaha malagasy hiadina amin'ny famotsim-bola. Ady atao amin'ny mpanambola sy ireo matanjaka ny ady amin'ny kolokolo sy ny famotsim-bola ary ny famatsiana ny fampiroroana ka mila fiara-mianta ny rehetra raha ny nambara ny tale jeneraly ny samifina. Isan'ny goavana amin'izany ny ady amin'ny famotsim-bola eny anivon'ny banky izay mitazona ny 70 isanjaton'ireo antotan-taratasy voaray. No ireo rehetra ireo no naharesy lahatra ny samifina hiroso amin'ny fametrahana ny fenitra iraisam-pirenena ISO 37001 sy ny ISO 27001. Ireo fenitra ireo moa zany dia fenitra entina hanatsarana ny fomba fitantanana ny asa. Ny voalohany dia fomba fitantanana miady amin'ny kolikoly ary ny faharoa zany fomba fitantanana ny ataontsika hoe protection ny totam-baovao na ny information zay ao niveau samifina. Sarotipady koa ny totam-baovao sy ny ady amin'ny kolokolo atsika dia zay no mahatonga hoe ampiana ny samifina zany ametraka an'izay fenitra zay. Farany tonga amin'ny atao hoe fahazahoana ny atao hoe certification zany ny fiara-miasa. Fa ty fenitra ty zany dia fomba fitantanana miady amin'ny kolokolo zany hoe ny fomba fiasa rehetra ato zany dia misy fomba ahafahana mahita fa zao ny kolokolo mitranga. Zay no mahatonga ny tale jeneraly niresaka teo hoe misy ny risika izay mety hipoirany kolokolo ao anatin'ilay fomba fitantanana. Kanefa ny fitaovana rehetra izay ataontsika hoe apetraka eto anivon'ny samifina zany dia ahafahana na misoroka na manitsy satria ny antony tsy maintsy misy fanaraha-maso na audity mikasika ny fampiarana ny fenitra io zany eto anivon'ny samifina. Sampandraharaha mahaleo tena ny samifina ary hanatsarana ny fomba fiasa izao fametrahana ny fenitra iraisam-pirenena izao.
ahafahan'izy ireo mahazo ny ankobaovao rehetra avy any ivelany sy ny eto an-toerana mahakasika ireo raharaha mafampahana izay mety hisehoany famotsim-bola izay. Amin'ny fantantarana ny asa fantatsika fa amina miliara raha nitadidina roa tamin'ny tatitra nataony farany teo 700 miliara d'ariary ny vola ayahiana hoe naloto hitany samy fina ao anatin'izany mazava ho azy mety izy kolokolo be ataon'ireo olo voakasika mba hampanginana le raharaha tsy ampiny faleovantena dia izay natonga samy fina hoe aleotsika anaja ny fenitra io mba ho itokisan'ny olona ny zavatra atao eto zany hoe samy fina zany sampandraraha tsy misy kolokolo eo aminazy eo any amin'ny efficacité mety problème nefany io fenitra io dia misy an'le hoe qualité ao anatiny ao tokony tsy dia anana olana loatra ny samy fina hoy izy ianao hoe hitondra vokatra amin'ny fomba fiasan'ny samy fina fiovana mazava ho azy tsy maintsy isy fiovana mihatsara eo tsy midika zany hoe ratsy le ataonao amin'izao satria samy fina hatramin'tsangany ange efa miezaka ihany miady mikolokolo e. Notontosaina androany ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny samy fina sy ny bureau-ny fenitra eto Madagasikara entina hanamafisana sy hametrahana ny fenitra ISO 37001 sy ny ISO 27001 ity. Hisy ny fitsirihana ataon'ireo mpiantsehatra iraisam-pirenena aoriana izao fametrahana ny fenitra izao ahafahany Madagasikara mahazo ilay certification internationale. Toy ny fitakiana vola tontosainy ireo orinasa mpanao lalana kosa indray dia omaly ny ona tamin'ny filohan'ny repoblika izy ireo raha toka tsy mbola fantatra mazava ny akony fionana manantena ny famahana ny olana sy ny fanefana ny volan'izy ireo orinasa tsy mbola nitsitraka ny volany roa taona teo eo taorian'ny fahavitan'ny asa mianta randrianayfo. Roa taona taoriany hetsika fitakiany orinasa mpanao lalana izay tsy mbola nisitraka ny volany omaly ny raisiny filohan'ny repoblika izy ireo tsy mbola nisy mipika ny resaka nandritry ny fionany roa tonta ary nanambara ny solotenan'ireo orinasa mpanao lalana fa hisy ny fanambarana ho tontosain'izy ireo atoato mikasika ny akony fionana tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay. Ho fantatra amin'ny alalan'ny fanambarana io raha toka amaly na tsy namaly ny fangatan'izy ireo ny fitondram-panjakana raha tsy ahivina amanjaton'ireo orinasa tsy mbola nisitraka vola tamin'ny alalan'ny asa novitain'izy ireo tentina mandrina ny 3.20 miliara ariary io vola tsy mbola voaloha io raha ny fanazavana azo miandry alalana sy toromarika avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny fandoavana ireo vola ireo. Fantanina mipetraka manoloana io ny hoe afaka hisitraka ny volany ihany ve ireto orinasa mpanao lalana ireto roa taona taty aorian'ny fahavitan'ny asa. Vaovao fampianarana kosa indray manoloana ny filazana fa tsy tokony handovolo ireo mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana. Nambaran'ireo ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany fa manomboka amin'ny 5.3 ariary isaky ny ankizy ny vola alohan'izy ireo izay sara mpisoratana anarany eny anivon'ny EPP isan-taona. Vola izay tokony alohatra amin'ny 7 ny volana septambra ho avy izao raha ny fanadihadiana trany. Iray volana mialohan'ny fidiran'ny mpianatra. Manano sarotra ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra indrindra eny anivon'ireo sekolim-panjakana hoy ireo ray aman-dreny izay nanaovana fanadihadiana. Raha ny fanambarana ofisialy, tsy misy ny vola aloha eny amin'ireo sekolim-panjakana. Isan-taona, manodidina ny 5.3 ariary ny vola omanin'ireo ray aman-dreny eny anivon'ny EPP, ankoatra ny kojakoja sy ireo fitaovam-pianarana isan-karazany tsy maintsy hovidiana. Fidiran'ny mpianatra zao amin'izao 5.3 alina tsirairay ny dra ankizy ray 5.3 alina manana zanaka 3 mianadahy tsirairay 5.3 alina tsirairay efa nisy foana nandray miakatra nandray midina aloha arakaraka le mpianatra misy miditra vaovao. Ie misy le alohany amin'ny banky arakarakany fa amin'ny mbola tsy fantatra zao ny NCC fa hafa mantsy ny any EPP dia hafa le ao amin'ny CC. Efa hatramin'izay mihitsy no amfoana ny EPP sy ny anina ny aloha. 5 alina 3 alina fa arakaraka le ankizy hoa. Raha ohatran'le amin'izao mantsy zao efa misy an'le hitanao le ankizy kely le ao amin'ny EPP dia iny zao 5 alina. Eny mitovy ihany moa zany, atao hoe mitovy ihany fa tsy dia hoe anina. Manoloana ny fiankaran'ny vidim-pianana,
sy ny fanomanana ireo fitaovan'ny mpianatra. Misy amin'ireo any aman-dreny no ny safidiny andotsikelikely ireo vola aloha. Nisy araka izany ny fifanarana tamin'ireo tompon'andraikitry ny sekoly. Fanomanana fidiram-pianatra zao dia ny telo le talefa tsy maninona ozy izy raha alotsikelikely ny dira. Raha ny fampitaam-baovao avy amin'ny Sesco Antananarivo renivohitra, tsy misy ny vola aloha amin'ny fampidirana ireo mpianatra eny anivon'ireo sekolim-panjakana. Ao anatin'ny fivoriana iraisan'ny tompon'andraikitry ny sekoly sy ireo ray aman-dreny no ahafahana manapaka ireo vola sy zavatra tokony atao eny anivon'ny sekoly. Fa manana toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny politika ny haino vakijery niompana tamin'ny fampiasan'ny mpanao politika izany sy ny fandraisan'ny mpanao politika fitenenana amin'ny haino aman-jery ny famelabelarana no tontosain'ny profesora Christiane Rafidinarivo, présidente du conseil scientifique eo anivon'ny UEP Madagascar tamin'ity androanyity miantra randrianaivo. Mitombo ny lanjan'ny haino vakijery amin'ny tontolon'ny politika ankehitriny. Antony izy no mpanelanelana amin'ny mpanao politika sy ny vahoaka ary voasokajy ho mpisehatra feno amin'ny fiainana politika. No entina nijerena ny toeran'ny fampiasana ny fitaovan-tserasera tahaka ny asa fanaovan-gazety eo amin'izay sehatra izay no isany sy ny famelabelara-kevitra narahana devitra ny totosain'ny professeur Christiane Rafidinarivo, président du conseil scientifique eo anivon'ny UEP Madagascar androany. Anisany namelabelarany professeur Christiane Rafidinarivo azy androany docteur habilité des recherches izy ataontsika hoe tokana mihitsy eto Madagasikara sady vehivavy izy no tokana manana an'izay le avolenta zay izy amin'ny science politique io. Dia anisan'ny zavatra roa no kasihana androany ny hoe manao ahoana ny fampiasan'ny ireo izay ataontsika hoe manana an'izay anarana hoe politiste izay ny vokatra vokarinareo mpanao gazety sy ny mpanao serasera. Dia rehefa amin'ny toe-javatra manahoana inona ny manosika ohatra ny atsontsika hoe politiste andray fitenenana, inona no antony ary misy an'ilay fanontaniana iray hoe tokony ve rahovina izy no tokony andray fitenenana manoloana ny serasera. Tafiditra amin'ny fankalazana ny 10 taonan'ny UEP na ny Institut d'études politiques Madagascar ny famelabelara-kevitra ny totosaina io. Isan'ny manamarika ny 10 taona io ihany koa ny fisiany sampana fampianarana ny asa fanaovan-gazety vaovao. Fa manantsy andoavan'ny fanjakana ny latsakemboka eny anivon'ny KNAPS ho an'ireo mpiasa mandray karama farany ambany ny fivondronan'ireo taletsekoly. Hifototra amin'ny mpampiasa izany ao aoriana ka hitakin'izy ireo ny mangarahara amin'ny fomba fandrotsahan'ny fanjakana ny vola. Manaitra ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ny fivondronan'ireo talentsekoly eo anivon'ny ADEPM na ny Association des directeurs des écoles privées de Madagascar sy ny plateforme de direction nationale de l'enseignement privé. Aiza ho aiza hoy izy ireo ny fandrotsahan'ny fanjakana ny latsakemboka eo anivon'ny KNAPS ho an'ireo mpiasa mandray ny karama farany ambany izay nampahafantarana ny volana May lasa teo. Ny taom-pianarana vaovao moa zany ty efa anomboka afaka ray volana ka dia manantena ny fanjakana zay anatanteraka an'izany atsaka ny sy andavany satria mifototra ty aminay indray ilay aiara ohatra ka sendra tsy misy zay zavatra zay. Ka dia eto zay manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra sao dia atao ohatran'le subvention indray izy ty ka ny subvention dia misy mahazo misy tsy mahazo. Manahirana anay zany satria manontany ny mpampianatra sy ny mpanabe hoe ahoana ny fisondrotan'io dia mbola manjavozavo zany hoe aiza marina le fandoavan'ny fanjakana azy assuré ve le ankizy hoe le mpanabe zany hoe alohan'ny fanjakana marina ve le 30 000 ariary ary io ve mitovy daholy na trany amin'ny karama ambany indrindra ka trany amin'ny karama ambony indrindra dia mitovy daholy ve le alohan'ny fanjakana le hoe 30 000 ariary. Ahoana zany ny assuren'ny olona fa voalohan'ny fanjakana ny KNAPS le izy. Sendika maro no tsy mankasitraka io fanapa-kevitra nentin'ny fanjakana io noho izany ahina hiteraka disadisa eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa fa ihany koa ho an'ny orinasa KNAPS. Randrana syndikaly moa efa hatramin'ny voalohany no efa niteny an'izay hoe tsy manaiky an'izay zany mandany izay tao fanapa-kevitra sadasada raha isin'ny fitondram-panjakana izay satria
io ara ny any amin'ny mpiasa fanjakana zany a manao asa ho an'ny fanjakana reny ECD sy ny mpampianatra any amin'ny FRAM sy ny karazany reny a tsy voalohan'ny fanjakana ny CNAPS zany a ho an'ireny olona reny maika moa zany fa mbola iampiny an'ny mpiasa aty amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa fa manosika-hevitra ihany kosa nefa ny hoe alao mba lehetra alohan'ny fanjakana no ifanaovan'ny fanjakana sy ny mpampiasa kajy ihany zany a de zay no misy hoe anajanonan'ny fanjakana zany fa tsy tokony ho kitihan'ny fanjakana mihitsy zany a mahakasika ny hoe fiahina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa. Tsy ivona ny volana mety io no nampahafantarina nisy ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa ny fanjakana no ameny ny 4 alina sy 4 hetsy ariary ka raha mafarany ambany ho lasa 5 alina sy 4 hetsy ariary. Ny 3 alina ariary ho fianoan'ny fitondram-panjakana amin'izany dia ny vola tokony alohan'ny sehatra tsy miankina amin'ny CNAPS. Izany hoe tsy andoha ilay 3.70 isanjato any amin'ny CNAPS intsony ireo mpampiasa fa amenoana ny fampiakarana karaman'ny mpiasa io 3.70 isanjato io. Ankoatra ny fomba fanefan'ny fanjakana izany, tsy fantatra ihany koa hatreto ny hoe aritra hafiriana ity fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny fandoavana ny CNAPS ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina ity. Fanontaniana mbola andrasam-bala ny mazava avy amin'ny fanjakana avokoa ny fahafahana manatanterak'izay fa niakatra ny vidin'ny voninkazo natoraly amin'izao fotoana. Anton'izay ny fiakaran'ny vidin'ireo akora fambolena etsy ankilany miatraika amin'ny fambolena ny fiovan'ny toetrandro ny fampiasana zezika biolojika arak'izany no isan'ny vahaolana iroson'ny mpamboly hitazonana ny kalitao mianta randriana ivo. Anthurium, orchidée sy ny maroafa isan'ny karazam-boninkazo be mpanjifa amin'izao ireo. Raha toka sehatra tokony roborobo ny fambolena voninkazo no ny fitombony tinady ateraky ny fampiasana azy ho haingo, ohatra amin'izany amin'ireny toerana fandraisana lanonana ireny, olana sedrain'ny mpamboly ankehitriny ny fiovan'ny toetrandro. Ny toetrandro zao tamin'ity tena niova be dia niteraka olana lehibe satria lasa reraka le voninkazo le fivan'le toetrandro zany dia ny rano koa moa zao avy ny ahitany dia izay koa anisany koa izay. Izy izay hoe miena ny voninkazo ambolena fa ny famelanany ihany no miena be no ilay atsika sy le toetrandro. Dia misy fiakarana ohatra ny rehetrarehetra ihany ny voninkazo satria ny rehetrarehetra ambolena azy miakatra daholo koa ny akora ambolena azy fa ny voninkazo mantsy mila akora, mila fikarakarana manokana. Ohatra hoe ny terreau fambolena voninkazo zao le anaovana ny substrat iny zao raha ny vidinao 540 taloha dia efa nisondrotra 10 ambonin'izay dia mitovitovy amin'izay daholo misy misondrotra daholo. Ho an'ny mpamboly nanaovana fanadihadiana, ny firosona amin'ny fampiasana ny zezika biolojika no isan'ny entina namafisana ny kalitaon'ny voly. Lafo dia lafo zao ny zezika chimique fa za aloha manokana tsy mampiasa zezika chimique loatra fa manamboatra zezika biolojika. Ny voninkazo zany rehefa zezika biolojika no ampiasainao mateza kokoa ny felany noho ny zezika chimique. 10,000 ariary ka hatramin'ny 7 hetsy ariary eo ny vidin'ny voninkazo ankehitriny. Ny orchidée no voasikajo isan'ny lafo indrindra, antony fempotoana faharetan'ny famelarana izay maharitra manodidina ny 1 taona eo. Tsy aivina ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiarmada ary haritra 5 andro. Rehefa misy ny fiakaram-bidy ity ny fihenam-bidy goavana ho an'ireo vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro eny anivon'ireo magasin Jumbo Score amin'izao fotoana izao. Tanjona ny anampiana ny isan'ny tokantrano eo anatrena ny fiakaran'ny vidiny entana amin'izao fotoana. Mirana Clara. Lutte anti-inflation natolotra miady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Io no atolotry ny Jumbo Score ho an'ny mpanjifa rehetra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN no voakasika ity tolotra ity raha ny fanazavana trany. Tonga soa eto amin'ny Score Talatamaty. Amin'izao volana Aogositra zao dia manana tolotra manokana ny Jumbo Score mahakasika ny entana PPN. Nanomboka tamin'ny 1er août ilay tolotra ka hatramin'ny 31 août. Manerana ny magasin rehetra Jumbo Score. Raha ny alafon'ny vidim-piainana ankehitriny, hoy ny tompon'andraikitry ny varotra ao amin'ny Jumbo Score, tsy azona entana firy intsony ny vola 2 hetsy ariary. Karazana entana PPN misy 30 isa no azon'ny mpanjifa ao amin'ny Jumbo Score amin'ny vidiny 5,9 ariary, hoy hatrany ny fanazavany. Ao anatin'ny 5,9 dia ahitana vary, menaka, siramamy,
biscuit ho an'ny ankizy a farilac ny zavatra rehetrarehetra ilaina amin'ny andavanandro. Ny entana dia afaka mandeha antsinjarany fa tsy voatery vidinao daholo ny ao anatin'ilay 5,7 alina, zany hoe raha ohatra ianao ka mila vary fotsiny dia afaka mividy vary ianao amin'izay isa tadiavinao, arak'izay koa ny menaka, ny rano izay tadiavinao. Zakan'ny fahefan'ny vidin'ny tsirairay ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN amidiny amin'ny Jumbo Siscor hoy ny tompona andraikitra. Tonga avy aty amin'ny magasin Jumbo Siscor izay akaiky anao fa tsisy ahinany amin'ny abetsaky ny entana fa mahafa-po ny rehetra. Tsy aivina fa tahaka ny efa fanaon'ny Jumbo Siscor isan-taona. Ahitana tolotra miavaka ihany koa ireo fitaovam-pianarana eny amin'ny magazay rehetra manerana ny nosy amin'izao fiomanana ny fidiran'ny mpianatra izao, ankoatra ny eny Talatamaty. Ahitana magazay Jumbo Siscor ihany koa ny eny Akorondrano, eny Amdigy, eny Tanjombato, eny Antsahabe ary eny Itaosy. Dia izay ihany koa no entintsika miala sasatra anaty doka fo vetivety ny toy ny sakorika eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy, eo ihany koa ny vidin'ny legioma izay nahitana fiakarana eny an-tsena amin'izao fotoana ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Du 3 au 7 août, achetez un Telma Network 350 mégas et gagnez 350 mégas cadeaux. Profitez de 700 mégas de data au même prix. Et en achetant avec via Mvool, bénéficiez de 20% de bonus mégas en plus. Le tout à seulement 3 milliards. Tapez vite le dièse 322 étoile 70 dièse. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaloko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao mampiasa kosy culotte Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Mamenina ny arabatra ny tombokilasy tombokivavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany dia anatanteraka fampisehoana ny groupe olombelo Rikiny Sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny gara Soarano. Manalaza tanora zokony, izay ny lohatenin'ity fampisehoana ity ary eo ampamaranana ny famerenana ny tarika amin'izao fotoana izao. Onona saina.
manateny zay fa hoavy be dehibe nareo hoavy daholo le tanora zokin'le mpanalazy rehetra hatramin'izay nanomboka tany amin'ny zao mantsy efa andihan'ny fafito amby roapolo ty manalazy vita baky ty zany hoe raha andihan'ny fafito amby roapolo zany a efa elaela ihany zany raha zanaka zany efa nanambinato indraindray de tongava daholo fa ty zany a telo amby telopolo no maninay zay de 8 eo nanaovana azy satria misy an'le album man'le tanora zokiny satria tanora zokiny io de tsy maintsy andalo am'le rakikira taloha reny zany tsika de nefa koa atsidika kely any le hira vaovao zany satria moka rakikira vaovao zay atsoatsy ny tena marina de atsidika kely eo ihany fa ho aprevena mihitsy aloha zany le tanora zokiny le efa ombamba de manjanaka sy le tena efa nirevy efa ela be taloha be tamimbola tena au courant complet ny hitarika amin'ity fampisehoana ity ary isy ny vahiny asaina anampy amin'ny fanafanana ny fotoana raha ohatra ka mbola te hirevy mozika ry tanora zokiny na le tanora zandrony koa raha hitaka fa mbola be dehibe manontany de tongavinareo sabotsy amin'ny faheninany volana aogositra ao amin'ny telora ao amin'ny garasorano miaraka amin'ny tarika olombelona riky manalazy ny tanora zokiny io indrindra finareo le nahita vady tao anatin'le manala lasa vadiny zala daholo mantsy le sipagnikotiny zala re nanalabaka tamin'izany de zao ry zala efa olon-dehibe sy vehivavy lehibe lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe daholo de manentana anareo zany hiaraka indray tsika satria efa ela teo amin'ny roa taona teo ka mitsika nge tsy afaka nanao manala azy zany de tongava daholo jifony tapakila mino zay fa ny lohateny fotsiny hoe manalazy tanora zokiny fa tsy ho diso anjara ao anatin'izay ihany koa ny tanora zandriny afa voasokady sy olarana fa 1.7 amin'ny firenena 2.7 i Madagasikara raha ny tanjaky ny tafika anabakabaka raha ny filaharana navoaka ny Global Firepower ho antitona 2022 ity raha toka Etazonia no mitana ny larana voalohany manoloan'izay misy ny fiaraha-miasa ny orinasa Airbus avao Afrika Atsimo sy ny tafika anabakabaka fanamafisana ny faizamanao ny tafika malagasy ao anatin'ny ezaka entina hamerenana ny asan'ny tafika anabakabaka malagasy ny tafika ankehitriny misy araka izany ny atrikasa izay atao etsy ankoron-drano mahakasika ny fiarovana ny sidina izay nikarakarain'ny orinasa Airbus avy ao Afrika Atsimo ao. Il est important pour une société comme Airbus. Zava-dehibe ho an'ny orinasa tahaka ny Airbus ny mizara ireo fahaiza-manaony sy ny traikefa ananany ary koa mifamizara amin'ireo mpanamory angidimby mba hisian'ny fitohizana hatrany amin'ny fanatsarana ny asa. Ny volana Desambra taona 2024 no nisy angidimby tafika anabakabaka ny anjera farany izay namoizany an'olona miisa 2 nitondra fanazavana mahakasika ny tony raharaha iny ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mandeha atao efa vita raha ohatra ka azo lazaina an'izay ary zany moa misy tsy ambaratelo mikasika an'ireny loza mitranga amin'ny resaka fiaramanidina ireny satria mbola iarana ihako izy ireny amin'ny constructeur iarana izy ireny amin'ny compagnie d'assurance jerevana izy ireny amin'ny lefaka teknika rehetrarehetra ary zany dia amin'ny farany na amin'ny fitondram-panjakana zany na amin'ny mpanamboatra ny angidimby zany le société mpanao azy zany na koa amin'ny setra international zany dia misy fijerevana an'izany. Ny fikojakojana ny fiaramanidina sy ny fitadiavana vahaolana manoloana ireo loza mateti-pitranga ary ny fampianana ny mety hisian'ny loza mandritra ny sidina izay atao no isan'ny teboka lehibe no resahana nandritra ny atrikasa nataony Airbus niaraka tamin'ny tafika anabakabaka androany.
lafomavao hafa kosa indray dia tsy manovana inona na inona eo amin'ny foto-kevitry ny karatany ny fandavan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana. Ilay andalana faharoa amin'ny andininy fa 7 ny lalàna 2 tsipika ohatra 3 momba ny propriété privé non titré hoy ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity Gaëtan Andriatsilavo. Ny fitsarana irery ihany no manana fahefanana ilaza na ara-dalàna na tsy ny certificat foncier raha toka tsy ara-dalàna ny fomba fikarakarana io certificat foncier io na tsy ara-dalàna ihany koa ny tany. Io ny fanazavana nomen'ny ministra tompon'andraikitra androany raha naneho ny heviny mahakasika ilay lalàna momba ny tanin'olona tsotra tsy vita titra. Fa eo amin'le fomba fiasan'le fitsarana zay no tany amin'ny voalohany dia hoe famaritana an'izay fomba fiasa zay ngambany amin'ny alalana didim-pitondrana no mamaritra azy dia ny HCC nilaza hoe lalàna mihitsy manao an'izay fa tsy ny hiérarchie textale izy zany. Ny texte ambony indrindra dia ny lalàna zay ataon'ny parlemanta dia ny didim-panjakana ataon'ny filan-kevitry ny ministra na ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia ny didim-pitondrana ataon'ny ministra. Ka saika nieritreretina hoe hanamora zavatra ny mamaritra an'le fomba fiasa amin'ny alalany didim-pitondrana fa ny HCC nilaza hoe alao lalàna mihitsy manao an'izay mba ho lalàna mipetraka zavatra tsy manova ninina eo amin'le foto-kevitry ny karatany zay fa vao maika azy manatsara bebe koa eo amin'ny fanatanterana azy sisa rehetrarehetra amin'le lalàna nge mety tolotolo. Isan'ny manan-danja ary tsy afa-miala amin'ny fikarakarana ny taratasy tany ny géomètre expert na ny mpandrefy tany paera raha ny lalàna. Ny géomètre expert ihany no meny fanjakana malagasy fahefana hanao fandrefesan-tany. Izy ireo izay miisa 700 manerana ny nosy amin'izao fotoan'izao. Ny mpandrefy tany paera indray misy karazany roa. Misy ireo miasa tena, izany hoe resahantsika izany hoe géomètre expert privé, fa misy indray ilay miankina amin'ny fanjakana, izany hoe ireo ilay géomètre expert fonctionnaire zany izay miasa eny amin'ny sampandrarahany fandrefesan-tany. Dia ny olona zany izay manam-pikasana anao fandrefesan-tany dia tokony maka géomètre expert. Raha malala nefa fa betsaka ny olona izay mahay nianatra ny topografia dia mahay hanany génie civil dia mahay ny topografia any ampianarana. Dia ireny olona ireny dia mieritreritra fa afaka manao asa fandrefesan-tany. Ny vahoaka malagasy koa tsy mahalala dia maky izy satria manana fitaovana izy dia afaka mandrefy. Nefa ny zavatra vitan'ireny olona ireny dia tsy voamarina ary tsy ekeny lalàna satria tsy mpandrefy tany paera izy na géomètre expert izany. Natomboka androany eny Mahamasina ny fampirantiana natao ho fampahafantarana ny andraikitry ny mpandrefy tany paera. Isy ihany koa ny fampidiniana ahafana manatsara ny fomba fiasa sy hanafainganana ny asa atao, ny fivezivezena sy ny faharetan'ny fotoana fikarakarana ny tany izay mampitaraina ny mponina hatr'izay ka hatramin'izao. Toy ny savorovory eo anivony fiangonana Jesosy mamonjy kosa indray dia olona enina pastera sy mpinotsotra miampy ilay naratra ny alahady lasa teo ny hosamborina tsy ikeny zany hoy ireo mangataka ny amerenana ny vividianana. Izay nanamafy ihany koa fa tsy misy idiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina sy ny vadiny araka ny feo ahely. Io tsy fanekena ny voka mpividianan'io. Gaëtan Andriatsilavo. Fandrahonana ny amin'ny hoe isamborana anay enina menadaza satria ve zay milaza marina, satria ve zay tsy mahazaka ny tsy fahamarinana dia lazaina fa mpanakorotana, lazaina fa hoe izay ny tompon'ny fikorontanana ary amin'izao fotoan'izao dia efa malaza fa dia hosamborina ary efa mandehandehan'ny arrestation zay natokony nataon'ny zareo tamin'ny alahady. Araka izany, olona misa enina pastera sy mpinotsotra miampy ilay naratra ny alahady lasa teo no samborina no ilay trangany seho teny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ankoron-drano farany teo. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy marina ny filazana fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina sy ny vadiny no ao ambadika izao tsy fanekena voka mpividianana izao. Mitazana an'ilay hoe laïcité de l'État tsy tsabahan'ny mpanao politika ny fiangonana fa tsy mialon-jafy tompoko ny fiangonana nge natao an'ny olona te hivavaka. Ohatra misy an'ilay ex-premier ministre taloha nirotsaka candidat manahirana moa manona anaran'olona zay tonga nivavaka tao aminay nanao candidat présidentiel izy tamin'izany fotoana zany ary tamin'izany président fafy tao Korondrano tamin'izany ny filoham-pirenena jainantsika io amin'izao fotoana izao mbola maire dia tonga tao aminay izy namango ny fiangonanay namango ny sekolinay ary anisan'ny nandray azy tamin'izany zay entiko anaporofona hoe tsy mialon-jafy ny olona ny fiangonanay ka ny hoe zay dia baikonin'ny tim baikonin andrema tsy marina zany tompoko
baikonay zay raisinay dia avy any ambony avy amin'Andriamanitra fa tsy baiko raisina avy amin'ny mpanao politika ka hiditanay ohatry ny robot hoe alefa gauche dia gauche à droite dia à droite ary miaro ny tombotsoa manokana ao ambadiky ny fikambanam-pivavahana. Raha filaminana ny toina napetraka eo anivon'ny fiangonana tokony arahana ny lalàna sy ireo lamina napetraka hoy izy ireo. Ny mpino sasany izay nanamafy fa tsy hanaiky hatramin'ny farany raha mbola misy io fitsapahan'ny mpanao politika eo anivon'ny fiangonana io. Taoriany ny korotana niseho teny Akorondrano ny alahady lasa teo nihitatra ity olana eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy ity ary samy manana ny filazany na ny andaniny izay manaiky ny voka-pifidianana na ny ankilany izay tsy manaiky io voka-pifidianana io ka mitaky ny amerenana izany. Andrasana ny mety ho toyny. Araka ny efa natsidika tao anatiny lohatenim-baovao tamin'ity ala ity dia nahitana fiakarana manodidina ny arivo ariary avokoa no vidin'ny legioma eto an-drenivohitra tao anatiny ray volana ory mpivarotra tamin'ity androany ity. Anton'izany ny fiakarany viditsorika sy ny vidin'ireo kojakoja entina mamokatra izany Danila Mino Arso. Tsy mitsamy miakatra avokoa ny vidin'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voakasika izany ny seha-pamokarana legioma eto amintsika raha ny fanazavana. Saika niakatra manodidina ny arivo ariary avokoa ny vidin'ireo volo fihinana, indrindra ny legioma izay hita teny an-tsena ho any androany. Fiakarana azo lazaina fa niopapana raha ny fanazavana hatrany. Raha ny hita teny an-tsena, isan'ireo vokatra mialafo ny vokatra voatabia sy haricot vert. Tena lafo mihitsy izao voatabia. Kilao 15 000, teo aloha izy 10 000, 8 000. Tamin'ny ray volana, tongolo indray efa nidiny, efa mora. Teo aloha izy izao 15 000 dia izao efa 10 000, 12 5. Nioviko efa nidiny. Efa nidina daholo voatabia rehetra izao tsy mety midina mihitsy. Ie, izay mivarotra tsinjarany ihany satria ny olona ge tsy manana e. Vidim-piainana efa miakatra. Dia mahazo ny anay na 200 na 300 rehefa tsy mamonantoka anay dia mameza e. Miatraika amin'ny vidin'ireo legioma fatrany avy any amin'ny fatra ny fiakaran'ny viditsoloka. Karoty zao raha maka hoe 5 000 zay, 6 000 zao 7 5, 8 000 zay ny akanazy. Haricot vert zao alaina 20 000 ny kilao, mivarotra 25 na 22 5. Courgette zao alaina 12 5 ny kilo, dia mivarotra 15 000. Sosety alaina 15 000 ny kilao dia mivarotra 20 000. So tsy miakatra ny viditsoloka dia tsy maintsy miakatra ny prix ny legioma. Raha tsy avy amin'ny solika io tsy tonga avy aty fa tsisy zavatra hoe tonga ho azy avy aty izany. Etsy ankilany samy natsapany fiakarany vidin'ny legioma avokoa ireo mpanjifa izay hita teny an-tsena. Raha ny nambaran'izy ireo, mbola maharaka ny fahefa-mividin'izy ireo hatreto ny fiakarany io manoloana izany. Ny vidina legioma aloha miakatra le izy zany sady mialafo izy. Zay zao zavatra faty. Vidy atsinjarany izay fa aminay aloha le izy tsy dia misy fetraika fa tsy haiko samy manana an'le anina ny olona fa tsy dia misy loha ny haricot vert dia ny karoty dia ny anana. Ny haricot vert ny tena miakatra ny ankoatr'izay ny normal. Tena miakatra be daholo vidin'ny legioma. Tsisy olona hafa fa mividy foana, vidiana foana na lafo ary. Ovy dia haricot vert. Teo eo amin'ny ray volana teo izao tena niakatra be le izy. Tsy miaina le izy fa ny fotoana hihinanana anazy no miaina. Faritra sy tanàna maro no mamatsy legioma amidy eto an-drenivohitra. Isan'izany ny faritra Vakinankaratra, ny any Ambatondrazaka ary ny etsy Imeritsiatosika. Fa nitoto amin'ny commune Larbi district ny Manjakandriana tamin'ity androany ity nandritra ny fanokafana ny foara tany an-toerana ny hetsika famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tanterahan'ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga. Tanjona ny anampiana sy hanohanana ny ray aman-dreny ireo mpianatra amin'ny fiatrehana ny taom-pianarana vaovao. Maro ny ray aman-dreny tonga nanjifa teny an-toerana nandrindra izay fanampanazavana. Dia misaotra betsaka zany satria mitsinjiny ambanivohitra zany, mitsinjiny tantsaha dia tena mahafa-po dia manentana rehetra zany dia tokantrano rehetra mba hanjifa satria rano vidiny. Sy ampiarina lavanila kosa indray dia tsy misy afa-tsy ny iray apa-efatra ny vokatra lavanila maitso ao anatin'ny distrika ny Fenoarivo Atsinanana no nisy nandray amin'ny vidiny 5,7 alina ary napetraky ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Velotaraina araka izany ireo tantsaha ary nanana aya amin'ny fahasamban'ny vokatra manoloana io nomena fampiofanana mahakasika ny fikirakirana lavanila maitso izy ireo.
fitahirizana ny vokatra tsy ho simba. Mitobaka tsy misy mpividy amin'ny vidiny napetraka ny fanjakana ny vokatra vanilla maitso ao anatin'ny distrika ny Fenerivo Atsinanana amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo tantsapamokatra tsy misy afa-tsy herinandro monja no ananan'izy ireo ao ireo ny fikotazana ahafahana mitazona izany vokatra vanilla maitso izany. Ho fanampiana ireo tantsaha ireo izay mitazona ny vokatra na eo aza ny tsy fisian'ny mpividy nomena fiofanana ireo tantsaha ireo amin'ny fomba fandrahoana la vanille atao amin'ny commune Vohipeno distrika ny Fenerivo Atsinanana. Raha mahafantatra moa zany fa araka ny didim-panjakana izay niraisiny tao amin'ny conseil des ministres zany filan-kevitra ny ministra ny ferana ho 375 000 francs na 75 000 ariary ny vidiny la vanille verte. Nefa vitsy dia vitsy olona mahasamy vidy amin'izany la vanille amin'ny vidiny izay napetraka ny fanjakana. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère ny agriculture sy ny forma prodia andeha hanetsiketsika ny vahoaka ty fotony mba ampianatra anao la vanille. Ny tenako moa nisy nangataka an'izany tamin'ny antenimieram-pirenena satria tsy rehefa mba esorohana ny fanariana la vanille dia aleoa ny tantsaha mba mianatra anamboatra an'izay la vanille zany. Dia hitantsika zao miaraka eto zao miroso amin'izany fampialana zany ny tenanay miaraka amin'ny forma prode isorana ny initiateur nanao an'izany. Zava-dehibe ho an'ireo tantsaham-pamokatra vanilla izao fampiofanana izao ahafahan'izy ireo mikirakira ny vokatra na eo aza ny tsy fisian'ny mpividy ny vokatra vanilla vert. Zava-dehibe aminay zegny le fisan'izao formation zao manomboka avy agny zegny zay le magnantegna fô mahay mahandro la vanille en qualité le tafiditra bonne qualité ny la vanille maigny manomboka avy agny zegny zay agnatin'ny vahoakany Vohipeno. Le forma fraude isorana koa le député zary tato commune Vohipeno. Andriandrian'ireo tantsaha ihany koa araka izany ny hanatsarana ny vidin'ny vokatra vanille rehefa vita ny fikarakarana raha ny fanazavana. Saivana fa manodidina ny $900 ny vidiny iray kilao farany ambany amin'ny vanille eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fankalazaina isaky ny 7 ny volana Aogositra toy izao isantaona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny capoeira izay kolotsaina breziliana. Ayady miendrika dia ary tanterahana amin'ny zava-maneno sy hira breziliana neti-paharazana ihany koa miparitaka maneran-tany ny capoeira amin'izao fotoana ary isany ahitana azy ny eto Madagasikara. Faheno matetika ny capoeira saingy tsy fantatry ny maro ny tena fiaviany sy ny dikany. Kolontsaina nolovaina tamin'ireo breziliana miendrika dia sy fomba fiarovantena ny capoeira ary maneho ny tolona ataon'ny maintoditra amin'ny famoretana ataon'ny mpanjanaka izay tsy nitsahatra teto amin'izao tontolo izao noho ny fampielezan'ireo diaspora breziliana sy isariana ny olona neo hevitra amin'ny alalan'ny dia niparitaka nanerana izao tontolo izao ny capoeira. Ny capoeira moa zany izy capoeira ny fiantso azy fa tsy capoeira. Mahatonga azy hoe capoeira dia misy fiteny ny angany hoe capoeira Jean. Zay capoeira Jean amin'izay ny raha dika fitinina kely ny atao hoe capoeira Jean dia karazana ala anankiray ny solaina ny eo ampovoany ahafahana milalao. Satria tamin'ny andron'ny fanandevozana nateraka ny capoeira tany Brésil tamin'ny alalan'ny fanondranana ireo olona natao andevo tany a Brésil tamin'izany andro zany tany amin'ny 15e siècle tany ho any zany zay tantara zay. Tamin'ny taona 527 no niandohan'ny capoeira tao Brésil. Ny 3 Aogositra no andro napetraky ny fanjakana tao Sao Paulo ho andro maneran-tany no an'ny capoeira izay feno 7 taona anio. Raha ny fantatra natao iarovana vatana ity ayady ity tamin'ireo olona andevo ary koa nanehoana ny tanjaky ny Afrika. Ny capoeira raha tsy laza hoe isika eto Madagasikara zao dia efa ao anatin'izany hoe Fédération Internationale de Capoeira izany. World Capoeira Federation moa zany ny anaran'ilay fédération izay manana biraony any Azerbaïdjan. Dia ny maître brésiliana rehetra eran-tany no conseil des maîtres ao anatin'io zavatra io, ao anatin'io fédération io. Dia tena azo sokajiana izy hoe arts martiaux satria sady azo anaovana compétition izy no azo atao démonstration. Mahazo an'izy roa nefa izy satria amin'ny maha-kolotsaina brésiliana azy dia
kilalao izy kilalao mikolokolo vatana sy anafanahy izy amin'ny maha compétition azy a dia ny fifehezanao ny teknika indray no hanomezana point anao ka hahatonga anao champion ao anatin'ny maha compétition azy. Miparitaka maneran-tany araka izany ity kolotsaina ity ary efa firenena maro no mandray azy toy ny aiady, fifaninanana, fandihizana ary kilalao. Tafiditra anatin'izany isika eto Madagasikara. Maresaka ireto samy pirenena ny RD Congo kosa indray dia mitaky ny alan'ny mpitondra tenin'ny firenena mikambana mamita hiraka any an-toerana ny fitondram-panjakana Congolais tato anatin'ny herinandro 9:30. Ireo mpanao fihetsiketsehana namony ainy izay manohitra ary mitaky ny fialandro miaramila amin'ny satroka manga any an-toerana. Mihamafana ankehitriny toetra raha misy eo amin'ny fitondram-panjakana ny RD Congo sy ireo miaramila satroka manga avy amin'ny firenena mikambana. Ny alady lasa teo nisy ny fifandonana teo amin'ireo mponina sy ireo miaramila MONUSCO tao amin'ny fitanana ny Kasindi. Telo ireo namony ainy nandritra izany raha toka maherin'ny 12 ireo naratra avy amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony nahatonga ny fitifirana ireo mpanao fihetsiketsehana raha ny fampitam-baovao. Namafisina ihany koa ny fanapahariana ny tandron'ny filaminana nataon'ny fitondram-panjakana Congolais tao aorian'ity raharaha ity. Natao izany ho fametrahana ny fitoniana raha ny fanazavana tsy ahivina tato anatin'ny herinandro maro. Ny toy ny etsika fanoherina nataon'ireo mponina tany RD Congo ireo miaramila satroka manga anton'izany tsy fahombiazan'ny MONUSCO manoloana ny hiraka nampanaovina azy ireo raha ny fampitam-baovao. Izay ihany koa no entina mamarina ny fiarantsika tamin'ity ala ity ankasitrahany eo no nanarak'izay tao anatin'izay adiny ray latsaka 10 minitra nanjohinao ny fampahalalam-baovao zao raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika ato anatiny vaovao ny kolohatrany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.